Salama tsara daholo fanomezantsika rehetra. Manomboka amin'ny fifampiarabana ny fandaharantsika androany satria araky ny teneniko teo hoe mavisa-bisatra ihany ny rentrée rehefa mitony ny andro fety, ary manao fety elaela tony sy ny karazany tena tsy afenina fa mafimafy le mireprendre. Koa manona ny mbola tsara, faly manona mbola tsara ho antsika rehetra, faly manona ny arahaba ho antsika rehetra ihany koa, ny tianako izay manolotra ny fandaharana. Androany dia misy hira alefako, hira efa elaela ihany izy ity ary nalaza izy tamin'izany andro ary indrindraindrindra ho an'ny mpigrevy, mpitolona miady ny rariny, mametraka ny marina sy ny hoe miady ny tsaratsara kokoa zany raha izay no tediavina angambany, raha izay no tenenina teny amin'ny anjerimanontolo teny amin'ny université zany teny Ankatso, ary nisy tanora tamin'izany andro any tsy afenina fa mpitolona ary mbola mitolona, ny sasany amin'izao fotoana izao mitady an'izany atao hoe tsara kokoa ho an'ilay firenena, ho an'ny tanora, ho an'ny vahoaka malagasy indrindraindrindra. Nosafidiako io hira io satria misy namako zany akama tena akaiky, nodimandry ny akamany. Tantaraiko aminareo kely le izy, nodimandry le akamany ary nizava nitranga de angambany atao hoe torana sisa no tsy nahatorana an'le akamako zay, fa tena hitako mivaloalika le drala rehefa nefa efa narary elaela zany le olona anankiray, Otonoko ny anarany rehefa avy eo, le olona anankiray nodimandry fa rehefa henony hoe maty le olona, maty le akamany, akama-mpiara-mitolona taminy, hitako tena ny zavatra tenenina angambany de il était complètement désarmé, désarçonné, au point même de s'évanouir angambany, raha zay no tiako andikana azy amin'ny, ary ny ranomasy isany tsy latsaka satria ny olon-dehibe le izy aloha zany mazava ho azy, ary olona manan-kaja ihany koa, fa za moa zany rehefa nitazana an'le izy rezaka hoe fa ahoana zany, tena mafy le ry zany aho. Zany ro moa fihetsiky azy, vomafy zany aho ary tena mamay be am'zany mihitsy angamba ty le olona ty maty ty, ka rehefa mitantara sy miresaka izy de tena tsapako fa tao anatin'ny fahadisoana tanteraka aho hoe tena tsy arako zany le mahambony ny problema zany aminay tony, amin'itony sehatra fanaovan-gazety sy ny karazany tony, dia matetika ny olona namana aminay dia olona matahotra, tsy avoaka ny dossier-ny, olona matahotra, amina manana zavatra rovana zany ka any ianao ka rehefa mikitika an'le zavatra ataony, ianao zany mahita hoe le maha-mpinamana plutôt misy intérêt quelque part caché ou direct na ohatran'izany, fa vita zany le hoe tena hoe maha-mpinamana de tena hoe tena namana amy tena hoe tena izy, am'le tena hoe par définition le hoe namana zany. Fa na ianao zany misy zavatra andrasan'le olona aminao, na misy zavatra tsy azonao eritreretina rehetra ty ka rehefa mandiso fanantenana an'le olona ianao anatin'izay le faritra na famaritany an'le maha-mpinamana zay de tsy hitanao intsony izy, ary eo ianao no taraiky am'izay fotoana zay de lasa zatran'izay zany le zatran'izay no teny. Teo anatin'izany koa ny asa koa zany amandrarah, ny fomba fampitaizana de tsy mba mahalala an'izany hoe tena namana. Tamin'ny fiainako zao tena hoe vitsy, tena vitsy zany hoe tena namako zany, ary tena vitsy zany hoe olona mifanao ialahy amiko zany hoe ialahy. Fa matetika de ianao tsy manao hoe ialahy zany na ohatran'izany, tena vitsy de teo any tsy mi-comprendravako an'le izy fa rehefa nieritreritra naka saina de ozako hoe tena henjana ihany le izy de ho atolotra an'le raha namana mpitolona io zany le maty zany indrindraindrindra
homazy anazy satria rehefa henoko le tantara hoe mpitolona be le bady ary le tompokolahy zany ary anisan'ny olona tsy mankasitaka an'zany atao hoe injustice. C'est là où j'ai commencé à me retrouver zany hoe ay misy koa kay zany misy olona ihany koa any ambany any, tsy hoe olona madio izy na hoe maloto na hoe ahoana fa le combat netany zany par rapport am'le injustice no entiko ho fantatrareo eto hoe inga herisetra zany a, ny nono moa tsy nomena fa raha misy afaka manoratra de mba sorateo hoe herisetra de mpianatra dokotera teny Ankatso ary nohon'ny etraketraky ny fiainana dia tsy etraketraky ny fiainana sy ny tolona sy ny zavatra anisany napetraka zany de tena hoe nisakrifier se sacre mihitsy zany izy ny sakrifie ny fiainana izy tamin'ny fanaovana tolona ka na mpianatra hivoaka dokotera azy ary tafiditra sakrifisy tao anatin'le fiainany satria raha ny tantara zany sy ny resaka nandeha de hoe efa tany amin'ny 6e année izy no miarahaba antsika jiaby ie mariky ny fanajana le anao sy anao fa raha samy akama kosa de tokony hoe fanao iala fa tena teneniko fa tena vitsy zany e, tory vodira hoe ty kapitaina hoe tsy nanana an'le relation tena réelle hoe tena hoe de za ve de tsy anana olona niara tanora Jean Jaurès fa le izy tena raisiko ampy zany rehefa tafiditra am'zay iala zay de tena hoe tena namana tena namana akaiky ary tena akama akaiky fa tsy de nanana an'zay aho zany tamin'ny fiainako raha misy de misy ngambany anaky 2-3 n'olona mifanao iala amiko, 4 angambany, efatra mifanao iala amiko ka zay le tiako hazavaina zany ka de ho alefantsika ny hira mety vao androany nareo vao maheno azy fa raha misy mahafantatra ny tonony de mba alefasiko kely le titre manko le titre fa omeko anareo le titre rehefa aveo andraso hoe Vivace Stella ny anaran'le groupe ary ngia herisetra no anatiny, ao anatin'izany misy olona moa zany lasa sénateur Hery André Arlala, sénateur am'zao tamin'ny andron'ny HVM, anisan'ny olona tena akaiky any ngia herisetra. Nisy 7 ladra tao anatin'izany groupe zany. Dommage ils n'ont pas continué pourtant tsara be le hira amiko raha fahenoko azy sao de mihaino tsika andao ara Vivace Stella volume 1 hono izy ty ka ho alefantsika aloha zany, andao ara.
Zay zany ny anaran'ny nga eritreritra raha zafy ny rajery eritreritra mpianatra ancien président ny fikambanan'ny mpianatra tao médecine nga eritreritra ary nodimandry tamin'ny herinandro izy. Nampitaiko zay zavatra zay ary nomeko atsika ihany koa mba ahafahantsika mandanjalanja zany hoe misy anie ny tanora maromaro zany nitolona ary nianatra manaina mihitsy anga raha zay no ilazana azy satria aty aoriana vao lasa takaitrana izy ary zao fodimandry ny nga eritreritra zao. Zao hoy zao hoe manahirana rehefa le ohatran'io amin'ny reprendre satria ohatran'ny fety be tamin'iny tapabolana iny, ny monde ny euro foot, ny Wimbledon, ny Roland Garros moa vao tamin'ny iray volana, ny Wimbledon, ny euro foot 14 juillet, ny 26 juin, ohatran'ny rivorivo be daholo, ohatran'ny fetifety be daholo mafimafy ihany le mireprendre ary na ny hoe hanodina an'le sain'olona raha hifatoka am'le zava-misy amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia manahirana ihany fa saingy zao tsara ihany ny mampatsiahy fa ny tena marina ny ialako tsiny amy teny an'ity tam'izany andro rehefa tamy fototra tena hoe fototra an'izany atao hoe fiarahamonina tany amin'ny mpanjaka tany aloha tany de rehefa andeha hiady na reraka avy miady na misy olana ngeda be eo am'le fiarahamonina eo am'le tribu dia zavatra ray foana no hita sy teknika sy fika zany andao atao mihitsy hoe fika ampiasain'ny mpitarika zany hoe misy olana zany tiana feno na misy zavatra tsy miainga zany ka mety hitarika hatrany amin'ny korotana, mety hitarika hatrany amin'ny hoe andao antsoina hoe soulèvement populaire zany na manko raha ohatra hoe tribu anankiray mety hoe 100 le olona na 50 na 30 efa ngeda be zany tam'izany andro any raha ohatra hoe fiarahamonina anankiray amy toerana anankiray miataka zay tsy mifandray amin'ny hafa 30 no anakorotana dia matetika mpitarika sy ny mpanolontsaina dia mahita fika anankiray foana. Inona fika io? Mamorona fety, mamorona événement. Ao anatin'izay le famoronana événement zay dia tarak'eo daholo
Izay mieritreritra ny anakorotana, tsy mipanakorotana, satria variana hatry amin'ny tamin'izany dia nomena fotsiny ny fisotroana, ny divay, ny labiera, ny tsaky. Labiera tsy eo an-tanàna ihany mamokatra ny azy ao, ny jaloky sy ny karazany zareo tamin'ny galioko moa zany no filaza azy ny tany ity teo fiarahamonina tany aloha be tany mbola tany amin'ny ndao tao mihitsy mbola niaina tao anaty tsy tafitrano fa trano an'ireny anga. Tsy teny akory aho moyen âge fa depuis l'origine mihitsy no hazavaiko zany. Fety. Tampoka mamorona fety misy famonoana ino ty famonoana chèvre na cerf na ohatran'izany. Manao lasasy, maka potamosera sy ny karazany tonga de raikitra fety be fananankanina. Kiaoatsaoana eo. Anakonana an'le zavatra tsy mety ao anatin'le firenena. Natao zany tany Madagasikara ho antsika vao nanomboka mihitsy ny début juin de tonga de nanomboka ny podium. De takonao daholo tsika mianakavy, takonao daholo de lasa daholo variana fety ny mpanao politika moa voaliana de ny sasany indray navelona mihitsy aloha ny politika fa navelona mihitsy ny tsy politika fa ny raharaham-pirenena. Lasa hoe haka vakansy aloha zay mianakavy. Ny tiako hatongavana zany de zao hoe ny fanaovana fety anie ry mpiray tanindrazana amiko de zao. Raha tsingerin-taona naterahanao le izy tsy maninona. Fa nisy karazan'olona roa namorona an'io fety io. Ny iray namorona ny fety hialana olana. Ny faharoa namorona ny fety hitadiavam-bola. Zany hoe ianao zany ao anatin'ny na le voalohany na le faharoa de dindon de la farce foana. Ampireviany ianao tsy hirotaka. Ampireviany ianao hidepense. Dans les deux sens ianao zany vita foana. Ka maninona moa raha ohatra hoe Saint-Valentin? Maninona raha ny Valentin? Saint-Valentin foana tous les jours nareo mivady. Iza ny malala exactement fa 25 décembre niteraky Jesoa? Maninona raha isan'andro niteraky Jesoa? Amin'ny fanavaozana ny finoana azy sy ny fiderana azy. Foatra maty le olona raha tsy mandeha miakanjo tsara, mividy kiraro tsara, manao sakafo tsara ny 25 décembre. Fa maninona raha isan'andro ny nouvel an? Isaky ny folo maraina andro vaovao omen'Andriamanitra anao. Hitanareo am'izay le izy hoe misy zavatra zany ridicule, pas acceptable. Le ridicule ne tue pas hozy izy ny vazaha. Lasa ianao hatramin'ny hoe fety maty. Tsy midika akory ny zavatra teneniko hoe tsy ilaina ny manao fety. Fa rehefa te hanao fety ianao de manaova. Amin'io raha tsy mila hoe miaraka amin'ny hoe tena amin'ny Pentecôte zao tena tsy maintsy hanao fety tsika fa tena voany ihany tsika, tsy maintsy andeha hiseho tsika ry amin'ny RNSRI arô zao am'izao tonga de fovaina na angonina atao ty vola rehetra ty de any mampiseho an'ity fihetsiketsehany ity. Normal be. Ny fanjakana raha mipetraka amin'ny toerana satria ampireviany fotsiny ianao. Iny koa ianao mirevy de taraky. Ankoatran'ireny fampireviana apetraky le mpitondra fanjakana
De misy koa ny fampireviana naturel hoe efa raisina naturel, maka vakansy daholo, mois de juillet. Jejero tsara anao le mpanao politika Madagasikara hoe sao efa andray matoa rivo Rakotovao. Mba henonao misy mikozy hoe maka vakansy daholo leroa. Dio rivo Rakotovao ve sisa ny tena mpitolona sy tena hoe matsiaro tanindrazana. Ny saky raha ohatra ny herisetra ao Madagasikara. Ry Fleury Rakotomalala avena atao hoe mpitolona. Ny saky raha am'zao ora am'telo sy fefany. Mbola vao miditry ny trano tsy sakafo niditry ny vava. Bout de pain, regardez, io. Ce bout de pain beurré nohanina miaraka am'ty le hoe kaoaty. Isakrifena ifampizarana amin'ny olona. Hoe misy zavatra tsy mandeha am'le zavatra am'le fandehan'le rara, am'le raram-pirenena. De avy eo misy olona mitondra takaitra hatrany amin'ny fahatany rano, misakana hatrany amin'ny fianarana, hatramin'ny hoaviny. Takandro tompona herisetra. Misaotra an'ireo namany maromaro no se mobiliser tamin'ny fikarakarana azy sy ny fanampiana ny fianakaviana zay ny afatra pitaiko angambany. Fa am'izao fotoan'izao ve misy mahatsiaro? Misy mba miteny ve ireo mpanao politika? Ny mahazo an'ireo telegada politika any Mananjary avy any Vaingandrano no miady ny marina, miady ny rariny, miady ny tsaratsara kokoa, avoay ny député anay, fa maninona raha vo anay de moramora ho anareo ny managada anazy. Ary fantatrao fa io député io tsy tokony izy irery ny higadra fa nakaiza koa zao. Raha ohatra tena misy tokoa ny figadrana. Fa maninona izay Antaisaka, maninona izay Betsileo no very amin'ny katesisy. Amin'ny zavatra miseho. Maninona izay Betsileo ao anatin'ny tantara miseho no izay ny tompon'ny fianaratsoa fa olon-kafa no solotenanay any amin'ny Assemblée nationale any. Ilako tsiny aloha le fitenenana fa feo tonga aty zany sarotra amiko ny tsy ampitan'izany. Raha marina tokoa zany hoe miala tsiny ary ranabavy, miala tsiny ary tena miala fondro amin'ny fihavanana. Fa tokony hisy tokoa ny fanetretena raha hoe avy any Androy nandeha sabadidaka haka amin'ny plasin'ny Michel. Izay tokony ho solitena lôjika ny fianaratsoa ao anatin'izany VPN zany. Ao ndray zao nisy teny nahazo vola tany amin'ny Michel angamba lery. Rehefa marina de marina tsy maintsy lazaina hoe totrany avy any Androy ny anina. De ohatrany misy teny hoe tamin'ny andro taloha no misy sainana an'izany. Tena manaiky aho. Kanefa na izany na tsy izany mahatsiaro mitaraina le any amin'ny faritra atsimo, iny faritra atsimo Madagasikara iny. Atsimo andrefana. Non, atsimo atsinanana. Sud-est zany. Samborina vao Vaingandrano de gadraina any Mananjary. Ry Cyril Rasambozafy zany. Anisan'ny tena mpitolona ihany koa zany teny Ankatso. Anisan'ny tolona nametraka an'io Andry Rajoelina io zany, nametraka an'io fitondrana io. Fa rehefa manomboka milaza marina ve le zanaky ny faritra. Any le zavatra. Manomboka milaza marina zanaky ny faritra. Hoe tsy mety tsony rangaha kozy ty. Tsy milaminy ty revi ty. 5 andro menote hono le olona. 5 andro menote. Mba azonareo an-tsaina ve tompoko zany? Mba azonareo an-tsaina ve zany? Mafy noho tamin'ny andron'ny colonisation zany. De ahoana ny tsy tenena amin'ny Fleury Rakotomalala zany? Ahoana ny tsisy nialen'ny le garde pénitentiaire? Eo Razokiny be tsy rariny zavatra mitranga ty .
Fa zay tsy afa-manoatra fa zay mididy avy any ambony. Na ireto gendarme ara de miala tsiny misabotra. Iny kareranay mipotika am'ty raha Zokibe Cyril. Ry Zivabe amy Betsileo bam. De ao anatin'izay zavatra izay variana raha resaka euro ry zalahy zany, ireto malagasy hoe euro, euro foot c'est l'Espagne qui a gagné, faly ery Espagne mandresy. De faly ery nahazo raison. Resy Angleterre nionika kely koa raha Kotomalala. Fa le adidy eo amin'ny firenena misy olona mijaly ary ambadika ery, variana amin'ny Wimbledon, variana amin'ny 14 juillet n'olona. Zay le teneniko. Ahodin'le karazan'olona roa le attention anao. Indray le fanafenana an'le olana ao anatin'le fiarahamonina. Indray créena le fety hidepensevanao. Diny koa anao mamy midoroka ao. Lazà zay tsy mamy tamin'ny 14 juillet. Lazà zay tsy nitifitra kely Malial mandritry n'iny finale iny. Lazà zay tsy natsiaro voadolo, za aloha natsiaro, satria zay sy Angleterre. Tonga de tsoroka. Zay le izy. Ao anatin'le zavatra ianao rehefa tafiditra ao anatin'io le hoe fanamamona, tahana am'revy io, de tsy mahatsiaro ny hafa ianao. Ary zay no mazava-ndoza. Zavan-doza antony atao hoe mpitondra ka DJ de surcroît. Ampandijina ianao. Diny tokoa fa nandidy ao tsika mianakavy. 26 juin hozy izy, tsisy ohatr'ity. Atao laibe mihitsy amin'ny fety de taraiky daholo i Aziz. Nataoko zay fomba fitaritana amina hoe resaka fanazavana misy ifandraisany amin'ny tantara tany aloha tany, hoe ahoana ny fomba fanodonana ny sain'ny olona, dia anisan'ny efikasy indrindra ny fanaovana fety sy ny famoronana fety rehefa misy an'izay hoe tsy aninona mpitondra ary indrindra fa hoe misy olana ao amin'ny fiarahamonina. Ndao ary efa nao veloma tsika fa de netiko zay. Paix à son âme, hoy zao tenena. Veloma mandram-peona tokoa, sambo tahiana Andriamanitra. Zay ngambany androany.